mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Amin'ny fifaliana mandrakariva ry havana no ena amintsika eto amin'ny fandaniana ny tenin'Andriamanitra izay sakafo an'ny fanahintsika etỳ am-pandehanana. Tsarovy ry havana fa ny mana dia sakafo ny Israely niala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Hanina nomen'Andriamanitra azy izany mana isanandro izany. Etỳ am-pandehanana isika, destination finale, ny Kanana ny lanitra, aza adinoina izany. Raha mbola mandeha eto amin'izao tontolo izao sika mety mandalo tany efitra, fa izay andehanantsika ny hotratrarina dia ny Kanana ny lanitra. Ary ny mana isanandro dia hero an'ny fanahintsika azoantsika miatrika ny zava-manahirana ety andalana. Ananantsika hery hoentsika mijoro ho vavolombelony ilay nanafaka atsika teo am-pelatana ny Satana, dia Jesosy Tompo izany. Daniela 5:5 ka hatramin'ny 7:20 no anjarantsika anio. Toy izay hitantsika omaly, efa nanambara raha teo aho omaly fa hoe ny tantaran'ilay ondry lahy sy osy lahy nivakitsika omaly, fa mbola tsy nasehontsika hoe iza moa ireo fanjakan'ireo. Anio sika dia hijery izany satria hanambara izany ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka ny efisika aloha isaotra ny Tompo ary hangataka amin'ny Tompo ho azavainy ny saina mampanahintsika. Raha eo misaotra anao indray izay no ny famoramponao afaka manohy ny fiarahana mandinika ny teninao. Teninao dia fanahy sy fiainana. Toky lehibe ho anay izany. Mangataka aminao ary izay Tompo, sokafy ny ray ny fosiny sainay. Aizanay mandray ny teninao mba ifalianay amin'ny fanarahana anao ety andalana, satria fantatray fa mivahiny ety anefitra izao tontolo izao zahay ambara-pahatonga anay any amin'ny tany Kanana izay efa namboarinao raha teo ho anay. Misaotra indrindra raha eo noho izany. Ho dia raina ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Daniela 5:15 ka hatramin'ny 7:20. Ary noho ny nahita ny fahitany zaho Daniela ka nitady ahafantatra izany, dia indro nisy nanana tarehy tahaka ny olona nitsangana teo anatrehako. Ary nandre feon'olona tao fivoan'ny olay aho, izay niantsoka nanao hoe ry Gabriel, ampahalalao ny fahitana ity lehilahy ity. Ary dia nakeo amin'ilay nitsanganako izy, ary noho ny tonga izy dia raiky tahotra aho ka nikarapoka nioka, nefa hoy izy tamiko, aoko fantatra aho ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Ary raha niresaka tamiko izy dia reniko ny torimaso teo amin'ny tany aho, fa izy nanohina nampitsangana ahy. Dia hoy izy, indro ampahafantariko anao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany, fa ho amin'ny fotoana any amparany izany. Ilay ondrilahy hitanao nanana tandroka roa, dia ny mpanjakan'ny Media sy Persia, ary ny osy lahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grisia, ary ny tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany. Ary ny amin'ilay efa tapaka ka nisy efatra nitsangana nandimby azy, dia izy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny jentilisa, nefa tsy mitovy ery aminy. Ary ny efa ran'ny fanjakana rehefa tanteraky ny mpanota ny asany, dia hisy mpanjaka hitsangana izay masita rehy sy mahafantatra zavatra sary-patarina, ary ho be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany, ary mahagaga ny fanimbana ataony. Ambinina izy ka hahefa ary hanimba ny mahery sy ny olo-masina, ary ny afetseny koa no ahatanteraka ny fitaka eny an-tanany, ary izy hiavinavina ampo ka handringana ny maro amin'izay tsy ampoiziny,
ary tsangana anohitra ny andrina ny andrina izy, kanjo ho torotoro kosa nefa tsisy tanana amela azy tsinona. Ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo, nefa aoroany ny fahitana fa mbola ho andro maro zany. Ary zaho Daniela dia torana nandraiky ny marary andro vitsivitsy, ary no ny afaka zany dia nitsangana aho ka nanao ny raharahany mpanjaka, ary gaga aho ny amin'ny fahitana nefa tsy nisy nahafantatra zany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ho jerentsika ary ny hevitra zany fahitany Daniela zany araky ny nanam-panantenanantsika omaly. Fahamarina voalohany hitantsika eto ary de zao hoe nambara tamin'ny Daniela ny hevitra ny fahitana hitany. Inona moa le fahitana hitany? Efa hitantsika hoe lay ondry lahy sy le osy lahy. Le osy lahy hitantsika omaly de nanoto lay ondry lahy, nasika be tamin'le ondry lahy. Dia eto zany a nambaran'ny anjely, nisy ny teny tamin'ny anjely Gabriela hoe: ry Gabrielo, ampahalalao ny fahitana ty lehilahy ty Daniela io. De nampahafantarina ny Daniela ny antony zany fahitana izany. Manomboka amin'ny andininy 20 no anambarany zany. Lay ondry lahy izy izay hitanao nanana tandroka roa, dia ny mpanjakan'ny Medi sy Persi, mpanjakan'ny Medianina sy ny Persianina. Fanjakana mbola tsy eo reo, mbola tsy eo reo fanjakana reo, fa mbola ho avo reo. Ireo fanjakana roa reo anefa dia lay ondry lahy hitanao nanana tandroka roa, dia ny mpanjakan'ny Medianina sy mpanjakan'ny Persianina. Rehefa jerenao ny tantara ry havana, ny mpanjakan'ny Medianina voalohany dia hitanao amin'ny Daniela 7 ka ny andininy voalohany. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Dariusa zanaky Asuerusy avy amin'ny taranaky ny Medianina. Darius zany io mpanjaka io. Ny Persianina kosa niaraka taona tamin'io ihany, ary zany no anapofona amintsika fa hoe tena tanteraka arabaky teny mihitsy ny faminaniana sy ny fahitana naseho tamin'ny Daniela. Hitanao any amin'ny Ezra, amin'ny Ezra toko voalohany, izao kosa ny voalaza ao. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia. Zany hoe rehefa dininao ny tantara de hitanao fa ny nanjakan'ny Medianina sy Persianina, zay lay ondry lahy manana tandroka anankiroa no dikany, dia Kirosy ny mpanjaka voalohany ary Dariusa ny mpanjaka faharoa. Any Medianina sy ny Persianina reo niaraka nanjaka teo amin'ny fanjakana izy rehefa rava ny fanjakan'ny Babilonianina, de tonga ny fanjakan'ny Medianina sy Persianina, ary ny fanjakan'ny Medianina sy Persianina no lazaina amin'le hoe ondry lahy. Ondry lahy nanana tandroka roa. De inona ny zavatra nitranga amin'ny 120, ary ny osy lahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grèce zany. Ny tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany. Ny mpanjaka voalohany, mpanjakan'ny Grèce voalohany, dia io zany ny lazainy hoe mpanjaka voalohany izy io tao amin'ny fanjakan'ny Grèce zany. Ary raha mijery ny tantara sika dia nandray fanjakana io mpanjakan'ny Grèce voalohany io, nandresy
ny fanjakan'ny mediana sy persiana lay ondrolà zany satria hitantsika hoe nanoto hitantsika ny zavatra nataony hoe mpanjaka voalohany ary ny amin'ilay efa tapaka ka nisy efatra nitsangana nandimby azy dia hisy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny jentilisa nefa tsy mitovy hery aminy ary ny efa ran'ny fanjakany rehefa tanteraky ny mpanotany asany dia hisy mpanjaka hitsangana zay masika sy mahafantatra zavatra maro iza io lay mpanjakany Grizy io Grèce zany ary mpanjakany Grèce io voalohany raha mijery ny tantara isika de tsy hafa akory io mpanjaka natanjaka io sa niady tamin'ireo mpanjaka rola reo mpanjakany mediana sy ny persiana de tsy hafa akory fa lay ambara hoe Alexandre le Grand. Alexandre le Grand araky ny tantarany roapolo taona izy nanomboka nandray fanjakana ary tena nahery de nahery hitantsika raha ohatra ka hoe jerevantsika ny amin'ilay Osla ary de ny andin'ny fahavalona hitantsika zany ary de niahery indrindra lay Osla nefa noho nahery izy de tapaka lay tandrony lehibe. Alexandre le Grand no anankiray am'izay empereur natanjaka indrindra zavatra hitantsika de ny hoe nahery izy nefa tao anatin'ny hery indrindra ny tapaka ny tandrony. Alexandre le Grand ry havana dia roapolo taona izy raha ny tantara jerena roapolo taona izy hoy ny tantara no nanomboka empereur ary tena nahery vaika sy nahery setra mihitsy izy nefa tapaka tampoka teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany ny androny ary tsy mba hoe voalaza ato manko hoe raha tapaka ny androny hoe nahery izy tsy nisy afaka mihitsy ny sakanazy be ny heriny nefa tsy tamin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanombanana taonambininy izy hanimba ny mahery sy ny olo-masiny izy ho izy ny afetseny ko no atateraka ny fitaka ny eny an-tanany ary avonavonam-po izy handringana ny maro am'izay tsy ampoiziny izy ozy hitsangana anohitra andriana ny andriny izy kanjo ho torotoro kosa nefa tsy hisy tanana amely azy tsininy satria matinaretina Alexandre le Grand ary araky ny tantara boky anankiray izay nahitany mpanompon'Andriamanitra izany de zao ny teniny hoe rehefa maty aho dia sy olona miazakazaka eo alohan'ny cercueil vatapaty avoahy ny tanako anankiroa de izao no tena atondreo miazakazaka reo. Alexandre le Grand tonga teto am'izao tontolo zao tsy nanana inona na inona miala eto am'izao tontolo zao mitondra tanapolo ny heriny ny fahefany ny herisetrany inona mono nataony kanefa zavatra nitranga nampalahelo ny afarany zao no hitantsika am'izany Alexandre le Grand zany rehefa maty izy zao ny voalaza hoe ary ny amin'ilay efa tapaka dia nisy efatra nitsangana nandimby azy de isy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny jentilisa nefa tsy mitovy hery aminy zany hoe nanjary ny zara efatra zany ny fanjakana Alexandre le Grand Grèce zany ny empire grec de nanjary ny zara efatra fa iza rehefa jerenao ny tantara de tateraka arabaky teny ireo satria nanana jeneraly efatra Alexandre le Grand Ptolémée ny voalohany Séleucus ny faharoa Lysimaka ny fahatelo Cassandre ny fahaefatra ireo no généraux mpitaritafiky Alexandre le Grand izy efa dareo no ny fampizara ny empire grec ny fampizarany ka Ptolémée nanapaka ny Egypta sy ny tany Kanana ary Arabia. Séleucus nanapaka ny tany Syrie, Babylone ary Persia. Lysimaka nanapaka any Thrace sy Asia Minora. Cassandre kosa dia nanjaka tany Grèce sy tany Makedonia. De tateraka arabaky teny ny zavatra nambaran'ny Tompo tamin'ny Daniela tena tateraka arabaky teny zany
tsy misy mihitsy ny vonana de kely azy. Ny zavatra anankiray koa nefa dia ho hitantsika amin'io ihany fa misy voalazany eo hoe ary ny efaran'ny fanjakany rehefa tanteraky ny mpanota ny asany dia hisy mpanjaka hitsangana zay masika tarehy sy mahafantatra zavatra sary-patarina ary ho be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanimbana ataony. Zany hoe ao anivo ny fanjakana io de hisy mpanjaka anankiray ary mpanjaka anankiray io de tena atsiravina ny zavatra nataony satria hitsangana hanohitra n'Andriamanitra izy kanefa ho torotoro kosa. Io de voalaza ihany koa fa teo anelanelan'ny taona 770 talohan'i Jesosy Tompo sy 490 talohan'i Jesosy Tompo no nisy io mpanjaka anankiray atao hoe Antiochus Epiphanina io. Ary io Antiochus Epiphanina io avy any Syrie izy. Io tena mpanjaka tena zavatra nataony ve nanimba ny tempoly na metaveta ny tempolon'ny Jerosalema izy, nampahoriny jiosy izy, na metaveta ny tempolon'ny Jerosalema izy. Tsarovintsika nefa fa tamin'ny andron'ny Kirosy, tamin'ny andron'ilay ondry lahy zany no natsangana indray ny tempolon'ny Jerosalema de niverina tany Jerosalema ny jiosy. Fantatsika hitatsika any amin'ny Ezra hoe niverina nakany Jerosalema izy, nanangana ny tempoly izy, dia rehefa natsangana ny tempoly faly ndray ny Israely natsangana ny mandan'ny Jerosalema. Fa nefa tatorina ary izany fotoana zany de tokony tamin'ny taona 830 no tonga nefa Antiochus Epiphanina aty amin'ny 300 taona latsaka kely. De inona ny zavatra nataony? Nandrava indray zany tempoly zany izy ary tena nanao zavatra mahatsiravina mihitsy Antiochus Epiphanina io, ny tena tsy tiany indrindra dia ny zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra zany. Vakinao ny tantarany Antiochus Epiphanina zay isan'ny empereur grec dia tena mahatsiravina ny zavatra nataony na metaveta ny tempolon'ny Jerosalema izy. Izany no nataony kanefa manapetra ihany araky ny fahitantsika omaly fa ny taona 490 talohan'i Jesosy Tompo dia rahavatra eo koa ny fanjakany Antiochus Epiphanina. Izany zavatra zany ry havana, lesona azontsika raisina avy amin'izany, izany rehetrarehetra zany nampahafantarin'Andriamanitra ny Daniela ny zavatra ho avy. Ary inona raha vao nahitany zany Daniela nahafantatra n'izany izy. Eto moa dia tantaraina fa tomora ihany ny tantaraina fa Daniela zay nahita azy torana izy ny 120 nandraiky narary izy andro vitsivitsy, mafy enezany mafy zany. Ary no ny afaka zany de nitsangana ozy de nanao ny raharahany mpanjaka ihany satria izy dia niara-niasa tamin'ny Dariusa mpanjaka ny Medianina. Ary ny zavatra hita zany de zao zavatra tena nahatorakovitra any Daniela mihitsy zany zavatra nampahafantarina azy zany. Ry havana malala, ny fahalalana ny tantara ve raha izao moa nampahafantariny Tompo atsika zavatra hitranga eto Madagasikara ka zavatra mampatahotra sy mampangovotra. Hanao ahoana re ny mpaminany ilazan'Andriamanitra zany? Soa ihany fa tsy zava-mahatahotra nampitainan'Andriamanitra ho an'ny firenena, fa toky sarobidy nomeny ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiana. Fa ny zavatra anankiray mampangovotra ny mpaminany ry havana, zavatra anankiray mampangovotra ny mpaminany satria tsy maintsy ho avy, tsy maintsy ho tonga. Ary ny mpaminany rehetra rehefa mieritreritra zany de mangovotra. Inony zany? Ny fitsarana farany, handefasana ny olona tsy mino any amin'ny farimo rehetrafy sy solofara, hampijaliana andro manalina mandrakizay ireo. Apokalipsy 12:20. Révélation mampangovotra indrindra izany ary mahatonga ny mpaminany marina tsy kely soroka
hitory ny tenin'Andriamanitra mba hibebaka ny olona tsy hiaran'izany faminaniana marina izany. Satria na mino ny olona na tsy mino ny olona, efa révélation, fanambarany Tompo tamin'ny jaune zany, ary tsy maintsy toriana izany mba hiverina amin'Andriamanitra ny olona ka hibebaka mba handray famelan-keloko izy. Fa ny amin'ny fiainam-pirenena ny eto amintsika, tompon'ny tantarany io Andriamanitra Daniela io ary io Andriamanitra Daniela io mbola Andriamanitsika malagasy koa. Enganieka tsisy andany io Andriamanitra Daniela io ny malagasy rehetra, fa samy anaika n'io Andriamanitra Daniela io isika, la tena tompon'ny tantara. Ny zavatra mahafaly ry havana dia izao, ho hitantsika raha-pitso fa manana teny fikasana mamy ho an'ny firenena Andriamanitra. Saingy izao anjarany tsirairay ny ainona tsi izany teny fampanantenana amin'ny Andriamanitra izany. Raha antsika raha ampitso ny toy ny tantara, teny fampaherezana ho antsika dia izao, le Andriamanitra ivavahantsika ny tompon'ity firenena ity, ary tsy sasatra ao ny mamerimberina mba iorenany ny finoana ao amin'izany, fa ny faneken'ny fanaovan'i Jesosy Tompo amin'ny mahampanjaka ny Madagasikara azy tsy mitsoka mandrakizay izany. Mino isika tsara zany, tsy mino isika tsy manova ny fanekena ny men'ny Tompo zany. Aheriny ianao mba ho isan'izay vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika, mba handray ny fifalian'Andriamanitra isika rehefa mahita ny tanan'Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany. Ivavaka isika. Sotranao zay raha eo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Sotranao zay no zao teninao zao, teny mamy. Ampahafantatra anay fa tsy maintsy tanteraka ny teninao, na dia tsy nahita miariary ny zavatra rehetra aza Daniela, ny zavatra zay nambarany dia no amarin'ny tantara. Andriamanitra mangataka aminao zay mba tsy salasalany aminao zahay, fa mba hino koa ny teny fiasanao menao, dia ho voninahitra ao i Madagasikara anjakanao mpamonjy ao. Amin'ny anaranao nangatana izany.